manerana Madagasikara resabe manerana Madagasikara ny fanovana rafitra ny antony dia tsotra satria samy mahatsapa ny vahoaka rehetra fa tsy izy io rafitra mipetraka io zay zany zavatra mila fantatry ny rehetrarehetra tsy izy io rafitra politika na hoe système politika zay mipetraka hitondrana ny firenentsika io ny antony dia tsotra io dia système unitaire anjakan'ny olo-toka io dia rafitra napetraky ny mpanjana tany rehefa miresaka état fédéral izay dia hoy izy ny sasany hoe hevitra avy any amin'ny mpanjanaka zany mba ahafahana manjanaka atsika tsy marina zany raha ohatra ka ahafahana mife antsika ny rafitra fédéral dia io no napetraky ny mpanjanaka tamin'ny fotoana izay nanomezana antsika ny fahaleovantena nisy pacte de continuation de la colonisation angeta hoe nisy zavatra maromaro tao ny fanarahana vao nomena antsika ny fahaleovantena sarisary omenanareo le izy fa ireto sy ireto avy ny zavatra tsy maintsy arahanareo ary tao anatin'izany no nametrahana ny rafitra unitaire tsy maintsy rafitra unitaire no hitondrana ny firenena zany hoe rafitra kolonialy ny rafitra unitaire ka ho anao zay milaza fa hoe ny rafitra fédéral dia rafitra avy amin'ny mpanjanaka diso tena farak'izay diso ianao ary tsorona aminao eto fa ny mpanjanaka tsy anaiky an'izany ametrahana rafitra fédéral a Madagasikara zany tsy maintsy unitaire foana no apetraka io no ahafahan'ny mpanjanaka manjanaka sy mife ny firenena io no ahafahany miafina ao ambadiky ny olona anankiray izy ilay olona tokana manana fahefana manerana nosy miafina ao ambadiky n'izany olona zany izy dia manao zay tiany atao rehetrarehetra tsisy manakasaka anazy tadidio tsara zany ka raha izahay miady ny ametrahana ny rafitra fédéral dia miady ny amin'ny fahaleovantena sy ny amin'ny resaka fahafahana tanteraka izay io ny vahaolany toka ny antony dia tsotra rehefa rafitra fédéral no apetraka dia filoha anankiray fa saingy tsy manana fahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra izy limité ny fahefana ananany ary vitsikely ny fahefana ananany fa saingy mafonja rehefa mipetraka ny 3 états fédérés zay proposé ny FMTT ny état du nord Majinga Diego ny état du sud Tuléar Fianarantsoa ny état du centre Antananarivo sy Tamatavy rehefa mipetraka ireo ny filoha rehetra amin'ireo état ireo dia manana ny gouvernementany manoka zany hoe filoha no fidin'ny vahoaka fa tsy filoha nitendren'ilay filoha-pirenena ny vahoaka no mifidy azy amin'ny alalan'ny suffrage universel direct ao anatin'izay dia misy ny lalam-panorenana lalàna hitondrana ny fampandrosoana état anankiray zay manana ny azy avy araka ny toe-javatra misy ao aminy manaraka an'izany dia misy ministra isan-karazana ao anatin'ireo état tsirairay avy ireo ao ny manana ministra 10 ohatra mety ao ny anana 10 mety ao ny anana 20 miankina amin'ny filana sy ny fitondran'ilay mpitondra ao anatin'izay fotoana zay dia tsy mahazo mijabaka ny filoham-pirenena amin'ny asan'ireo ministra tsirairay avy ireo ohatra hoe ny ministra ny fampianarana samy manana ny programa mpampianarana avy ireo état tsirairay avy ireo zahay ohatra mety fidy hoe aleo atao amin'ny teny gasy dolo ny fianarana aty amin'ny état misy anay ny anankiray koa mety ny fidy hoe ny anay atao teny frantsay ny anankiray koa mety ny fidy hoe ny anay atao teny anglisy ny mahafinaritra anay io no heverina hoe ampandroso fa tsy hoe mahafinaritra ao anatin'izay ny filoham-pirenena tsy afaka mijabaka ny fandoavana ny bourse ny mpianatra ny fandoavana ny karamany mpampianatra samy manana ny karamany samy mpiasa-panjakana reo fa samy manana ny azy tsy mijabaka amin'izany ny filoham-pirenena betsaka na amin'ny resaka sécurité intérieure ny polisy filoham-pirenena tsy mijabaka amin'izany ny resaka fizahantany tsy mijabaka amin'izany ny filoham-pirenena vitsivitsy ny fahefana ananan'ny filoham-pirenena
fa saingy mafonja fahefana zay makasika ny raharaha international rehetra na ny fiarovana ny firenena amin'ny ankapobeny. Ohatra hoe ny ministra ny fiarovam-pirenena dia ny filoha-pirenena no mife sy mitantana azy. Ny ministra ny raharaha-mbahiny ny filoha-pirenena no mitantana azy. Misy ministera vitsivitsy eo amin'ny 4 na 5 eo tantana ny filoha-pirenena, fa ny ankoatrin'izay dia tsy ijaba ny filoha-pirenena fa any amin'ny état fédéré. Manaraka an'izany, zavatra mitranga misy karazana décision izay tsy azo ny filoha-pirenena irery raisiny. Ohatra hoe misy fitrandrahana goavana tiana atao any amin'ny état du sud ohatra, tsy maintsy approuvé-ny gouvernement ao amina état du sud izay vao azo atao ny manatanteraka an'izany. Ka na dia manana programme anasa ny filoha-pirenena mitondra vahiny avy any hitrandraka ny arenan-kibo any amin'ny faritra atsimo na avaratra, rehefa tsy manaiky ny gouvernement ao dia tsy azonao atao ninon'inona, satria gouvernement avy amina province anankiroa, membre na gouvernement avy amin'ny province anankiroa no mitambatra. Misy avy ao Tuliara, misy avy ao Fianarantsoa, mitambatra ray ireo, tsy adaly ireo ka anaonao foana, anaikinaiky foana na andanda fahatany. Fa rehefa manaiky ireo dia milamina, rehefa ireo no mandà dia tsy mety amin'ilay tanàna zany le izy. Alefa ny resaka diplomasia, fampiresahana, alefa ny fandresen-dahatra, magagnant samy manana zay zavatra hitranga zany. Tsy misy intsony ny filoha-pirenena tokana afaka tonga dia mamaritra fotsiny hoe anay ny ranomasina ary, anay ny nosy kely ary, anay ny base toliara, tonga dia manapatapaka fahatany. Tsy misy intsony zany ao anatin'ny état fédéral. Zao ny zavatra tiako fantatrareo, na iodinaizy na iodinaizy amin'ny Madagasikara, na ho finoponosanareo inona ilay état unitaire, tsy androso ny firenetsika. Zahay dia miara-miasa, zahay dia manohana ny fanjakana izay mipetraka eo, na mampiasa ny manohana ny état fédéral na tsy manohana izy, fa zahay kosa dia hiteny foana hoe ninon'inona ho atao. Tsy mety amin'ny Madagasikara io état unitaire io. État tsy mety ho an'ny firenena andalam-pandrosoana io, satria ahafahan'ny mpanjanaka miafina. Tsy mahazo aina ny mpanjanaka raha vao iresaka état fédéral io. Jereo ny zavatra ataony zareo, jereo tsara. Fa misy fanarahanao, raha vao tsy manaiky ny tolo-kevitra avy amin'ny mpanjanaka ny firenetsika, ny mpitondra, dia misy tombontsoatsika betsaka tapahany izy ireo, voazanaka atsika zany. Nareo zao mieritreritra hoe manaonao fahatany ny mpitondra amin'izao, mampiasa fahendreny zareo, fa ny aoriana any amin'ny fotoana mahamety azy za mino fa isy zavatra hipoaka ihany eto amin'ny firenena. Fa raha amin'izao fotoana izao no tonga dia brutal atsika, tonga dia mampiasa mokondoha, mety ho sahirana. Fa na zany na tsy zany, ny marina tsy maintsy lazaina ihany. Fa maninona ny olona no mivoy ny tsy te hiala amin'ilay rafitra unitaire, fa maninona nefa io nefa nisy hatramin'izay. Dia milaza hoe atao décentralisation effective. Décentralisation effective zany inge mbola filoha tokana no mibaiko, mbola mise sentira izy hoe afaka manao zay tiany atao. Zany hoe le état unitaire ihany no amboamboarina, ovaovaina le anarana mba hatonga ny vahoaka ho resy lahatra hoe miova rafitra. Atao décentralisation effective, atao décentralisation poussée zany, atao décentralisation manara-penitra, atao décentralisation moderne, atao décentralisation mino fotsiny ihany, atao anarana no ovaovaina eo, fa ny filoha anankiray foana, mbola état unitaire foana. Io no tsy mety amin'ny Madagasikara. Aoka tsy fampiatsara velatsiny. Na iainga avy any amin'ny fotony ianao, na iainga avy any ambony, na iainga avy any anaty lavaka ianao, raha mbola filoha-pirenena anankiray no mibaiko ny firenena. Eny fa na dia asianao lalàna reo hoe autonome zao hoe raha mbola filoha anankiray no mibaiko ao anatin'ny rafitra unitaire isika, rava ny zavatra rehetra ajoronareo. Zany hoe inona zany décentralisation, manjavony zany. Mipetraka zany ao anatin'ny volana vitsivitsy, fa rehefa avy eo zany violeny sasany zany. Raha ianao manana le initiative no mitondra mety ho tafavoaka,
fa ianao nge tsy hoe mandrakizay rehefa miala ianao dia misy filoha-pirenena hafa eo a rehefa tonga eo izy de hoe zany filoha antsika ny tanàna dia manao zay tiany atao zay ny zavatra mitranga raha décentralisation effective na décentralisation poussée dia inona ny zavatra mitranga vola mainga avy ay zary mampanosoana an'ireo vola mainga avy ety amin'ny foibe alefa makany amin'ny faritra zao ny budgetnareo am'ty taon'itya dia alefa aloha ny ampahany rehefa lasa ny ampahany dia alefa indray ny ampahany manaraka iny ampahany manaraka iny mety ho tongany mety tsy ho tongany mety ho filafilainy ianao a rehefa tsy manatanteraka ny sitrapony le olona mitondra ka miangavy zahay tompoko aza fetsifetsena ny vahoaka ialao tanteraka ny rafitra unitaire olona tokana no mitondra fa tsy mety io lasa mandroso miemotra isika